Amin'izao fotoana izay andalovako ety amin'ity faritra Kadivo ity moa zany dia ao anatin'ny fampiresahana sy ny fijerena ny fotony ny amin'ny fanaovana teobrika izao izay toy ny fampiresahana tamin'ireo teny amin'ny commune Omaly. Misy zavatra anankiroa zany no tiana avotra sy aseho. Voalohany dia averiko ihany fa ny commune tsy manakana velively ny fanaovana briky satria anisan'ny aktivité économique efa nambarako mala. Ny faharoa dia misy ankosa nefa ny tsy maintsy fanajana ny tontolo iainana, fanajana ny vezivezena maro samihafa mba ahafahandrareo zany tena miasa sy akalalana ao anatin'ilay fanaovana ny briky. Ka rehefa ny fampiresaka moa zany zay dia ny fandamina ny amin'ny hoe mba tsy hanelingelenana ny fifamoivoizana ny fandoroana brika izay ataon'zareo, zany hoe mba tsy de tena atao anatin'ny arabe loatra na manamorona ny arabe loatra ny fandorana briky satria manjary manakatsakana ny fitaomana an'le briky zay. Ny zavatra anankiray koa tazana moa dia ny fisian'ireto atao hoe ankizy sy ny zaza dia nanafatra n'le ray aman-dreny moa zay teto Kadivo hoe raha mba azo atao re dia amin'izao fotoanan'ny vakansa zao dia mba avela ny ankizy sasany izay hitantsika hoe zay tena mbola kely mba tsy hitonan'le briky fa avelao ireo fa somary efa lehibe sy efa mba mahazoazo taona zany no mba avela satria vakansa zao dia mba manana sy misitraka an'izay mahavakansa zay ny ankizy. Izay zavatra anankiroa zay zany no nidinako sy ny fanarana ny amin'zareo. Zareo zany afaka mandoro saingy mba zareo ihany kosa no mijery an'izay toerana mba tsy hanelingelenana ny fifamoivoizana sy ny toerana